abatsika malagasy rehetra tsy vaky volo na ireo vaky volo koa azy. Manoloana ny valanaretina misy eto amin'ny firenena dia tsy mitsahatra izahay mamerina ireo fepetra tokony hoarahana. Toy ny hoe fadio ny misikotra orona ivelan'ny cache-bouche na ny ao anatiny koa aza, satria ny tananao izay misikotra ny orona dia mety hamafazy amin'ny akanjo ka iny mety mbola hitsofoka ny ambava dia misy mikraoba. Fadio ihany koa ny mifampikasoka toy ny mifampiarahaba, raha tsy maintsy mifandray ny ratsambatana dia raiso amin'ny tongotra izy fa tsy maninona. Eto ny tenako dia mideranareo manokana ny bandy tokantena na ireo célibataire noporifonareo tokoa fa mamono ny mikraoba sy ny bakteria ny fampiasana savony. Afaka mametraka fanontaniana Andriamato. Efa manao fampatsiahivana an'ireny fihetsika fiarovana na geste barrière reny ihany moa ianao ka mba hiresaka momba fanaovana arovava tsy karitra eny anivon'ny fiarahamonina fa ny ankabetsahan'ny olona dia eny amin'ny saoka no anaovana arovava. Ino tsy maninona raha ohatra ka hoe niara-tsy tareny ihany manimba maso fa ireny mety amin'indra aretina fa tsindriko manokana le ara-tsy tareny. Marenina aloha malala aleo amaliko azy izay mivady zany tsy natory mihitsy alina tamin'ny roa maraina angano tsika eo vao natory mahery kely. Ie mahery kely noho izay dia nisy fotoana tanatin'izany zay nieritreritra ny mety ho fomba petraky ny fanontanianao. Voalohany amaliko azy dia anampitiany kokoa ity satria sao dia tsy fantatry olona eto amin'ny plateau na koa eny an-dalana. Faharoa manaraka izay ampiakarika any ity cache-bouche ity rehefa mahita polisy satria eny amin'ny irony toerany irony moa no misy ny corona. Dia rehefa mandalo ireny polisy ireny dia mody manaja fepetra daholo izy ireo. Dia izay no antony ampiakarako an'ity. Ary ny fahatelo manaraka izay dia ianao miteny kosa aloha mety tsy bokosina izany. Anao malala? Tsy dia resaka tsara tarehy moa zany ny tenana na dia fambaribary ny tena marina amintsika roa fa tena indray mety hanentina n'ireny olona mihevitra ny tena no tsara tarehy ireny tsy hanao arovava ka ireny no voany aretina ho samy ampiavokoa no fahateta. Eny e, mba mety misy hijery amin'izay moa zay eo. Ka tsy anasokajiana anareo anatin'ny sokajiny bogosy no tanjona fa anentana ny olona anao hatrany ny arovava orona. Vakina fotsiny kosa io. Za kosa aloha bogosy faly miarabanareo any tokantrano indray avy nanaraka fivorim-pianakaviana miantsona mpanao gazety isika teo izao indray isika ary dia anaraka fandarana manokana ity vao tena fandarana narahana interview tamina olona hita teny an-dalana sy tany hoany ndao ary nidinanay fotony mihitsy ny resaka fahasalamana toy izao zavatra ramse saika mba antany anao kely fotsiny amin'ny resaka fahasalamana izay eo amin'ny resaka ao amin'ny fandarana manokana mihitsy nara le fandarana saika antaninao hoe ahoana ny fahitanao ny resaka coronavirus ny amin'ny anara fahasalamana hito tanàna rasoloha ty somary ohatrany alatsika kely fa tsy mahazo aina mihitsy tsika andena marina zany tsika leobe an'le fiboany efa ela loatra le izy tsika doary zandry tena mandalo any amin'ny landra nga bandy rehefa aveo fa ohatrany efa elaela ohatrany tsy niarakaraka rehefa kelikely eo okay sure matsiro fa zao tena teneniko am'le fiboana zany tsika zany ohatrany kamo be am'le mipoka tsisika ao an-tanànao foana lisa lasa ohatrany manao raharaha be fotsiny tena ataotsika ao an-tanànao tena marina teneniko an'lisany fa tsika ho anareo mihitsy ty fa raha mbola amito zao fiboana zao tsy moresy tatsony tena hoe carrière fizasehatsika fa tena to de piasa trano to de annonce kely tsika zany am'izao raha misy tena manjay piasa trano any to de fonina be atsika aloha ny tena maro zay raha ngava ohatrany maimaika fa hoaraka am'le rony za aloha raha mise le fanamarena kely fotsiny efa mihoatra ny efajato am'izao ny voan'ny coronavirus zany zay ohatrany tsy painsa anzay fa efajato be ve ny daido
loha zay raha ngava tena tsy poenja fa loha manaraka de saika mba hangataka hira kely raha nga aloha azafady fa hoe le hiran'le tsy mandefa hiry zay fa manao interview eny ary de mba saika anao kokoa kely an'le olona any mama ity le mpivarotra ato aminay ity de mamanay ao an-trano ao zay raha ngava sirasira fa tsika hiboka aloha zero masto mbola ato anatin'le fandarana manokana ihany sika miandrika ilany ramose efa hito izy ahoana ny fomba fahitany ramose ny resaka coronavirus eto tanàna salamadoly ako manokana zany coronavirus confinement sy ny tariny fa nazatra tsy katry zay zany tsy vaovao zany amitsika zatotsa jery fitaratra de tena tsapako hitako teo fa zaka tsy bogosy tsy hita mihitsy le bogosy teny za tambola kely mbola bogosy zany hoe za zany bogosy fa le bogosy teako mihiboka ao anaty koa tsy mivoaka le izy bogosy teako zany confiné zany hoe mihiboka ao anaty koa za zany bogosy fa confiné le izy confiné ao anaty koa de raha ny geste barrière zany koa efa naza ny fotoana tamin'ny maraina resaka tamina sipa de resaka izy de nampiresaka lele izy de tamana be nampidinika poti vao nahitanazy de niemitra raha metatra zany hoe za mihitsy zany geste barrière nitarihako mihitsy tonga de expression geste barrière de fanasana tanana koa zava-dehibe ny fanasana tanana zava-dehibe ary tena zavatra tokony ataon'la rehetra manasa tanana foana ary akamaro be da be olona maty noho ny tsy fanasana tanana tsy fanasana tanana daholo mahafaty an'izany eritrreto hoe misy olona maty noho tsy fanasana ohatra fotsiny blanche neige nge tsy nanasa tanana nisy olona natana de namepoma de niraisiny tsy ny sasana tonga de maty izy maty ny avy-retrany izy koa mbola maro koa anatin' zany raha tsy teny fotsiny koa hoe noho itsika rehetrarehetra reo ny razam-betsika tany tsy nasa tanana exemple fotsiny koa damaseva tsy nanasa tanana na koa iny sy hoe avy any amin'ny bibilava le poma de tonga de nohaniny tsy sasany tanana fa tsisy ohatra mihitsy na baiboly ka ny teny hoe noraisiny ny poma ary nanasa tanana izy tsy mbola nisany za mihitsiny zava-dehibe io ataony amy parasalamana tsy natao ampatahotra io fa natao ampitandrina zay aloha ny amiko misotranao ary nanaiky nandray anay tato anatin'ny fandarana mirahaso be dehibe miarabanao bebe izahay vao amin'ny fandarana manokana mihitsy ny anarale fandarana antany anao zay amin'izao amiana ara-pahasalamana izao hoe ohatry ny ahoana ny fomba fahitanao ny resaka coronavirus ny amiana ara-pahasalamana eto an-tanàna coronavirus kala coronavirus vehivavy io raha tsy vehivavy ve avitanidy lehilahy ao an-trano e tsy izy rery any sady am'izay koa izy mampanasa tanana lehilahy de reto lehilahy ty manondrakondraka mandeha mamboly hazo tondra reny mila manasa tanana isaka ny avy manao an'ireny sahoana zay avaiza koa zao ny tananao ty zay mihitsy mahafinaritra aminazy zao sorasorana kely ohatry zao am'izay tsy tratra ny kelakely io sady izy tsy saro-piaro sa ina filaza zany tsy mahazo mifanatokatony mila mifanisitasitaka ray metatra afa ray metatra monao ty zay tsy mahazo mifanatokatona mihitsy de izy koa mampanao test tsy test de grossesse tsy testicule fa test PCR zao de na positif io na négatif io tsy mantsy vaccine efa rano zay vao misaraka rehefa tsy zay de efa ao fasana efa miandro ao fa zao nareo lehilahy tena farako de mbola eo le vehivavy le tena izy de aza manaiky rebrebeny kala covid io minana sakamalao manaova dité citron sy asina trongo telikely na carbonetra iny tena tsara hoan'ny mampatandraka miaro de midiova de aza miadiady fankatiavany vehivavy de adrao fepetra rehetrarehetra teneny radio télé radio mijereva radio eny zay angambany zay inako misaotra betsaka anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana eny arany mandram-piona indray ara Samuel Avel